Kokoa daholo nareo izay mijery anay zany amin'izao fotoana izao ny tenako moa zany Laura Tsivakiatriky efa fantatrareo zany fa izay no ahaizanareo anahy hoe Laura Tsivakiatriky fa androany dia tsy resaka mampanakanto anahy no entiko eto androany fa ny amin'ny mpandrara le studio record ny tenako izay no entiko amintsika eto androany dia ato moa zao andray vahiny ny tenako androany mpanakanto izay anisany vao sangany koa zany vao ino moa zany hoe mpanakanto anisany vao misandratra zany eto amin'ny faritry ny district Anambohitra Atsimo i mpanakanto Olivary sy Cédric Joanne no mpanakanto eto androany dia izy no raisiko eto manahoana anareo roalahy tonga aty amin'ny Tinax Record dia faly mandray nareo ny tenako amin'izao fotoana izao ato amin'ny Tinax Record dia hoe mba anontany hoe ahoana mivokatra izay azonareo zany satria nareo moa zany efa anisany nanao sangan'asa tato mivokariny Tinax Record izay mbola hoe voavoakinareo atsoatsy tsy ho ela ny vokatra ny horonan-tsary ny vokatra avy ato amin'ny Tinax Record io dia mba hoe anontany anareo zany amin'ny fanontaniana kelikely zany mipetraka aminareo lahy zany ato amin'ny tsy haiko hoe ato moa zany Cédric Joanne dia ato Olivary zany eo akaikiny ametrako ny fanontaniana zany hoe mba ahoana ny fahitavanareo le studio zany Tinax Record satria zany ny ato moa zany efa niresantsika tamin'ny voalohany dia hoe afaka manao le programmation enregistrement programmation dia afaka manao enregistrement live dia nareo moa zany hoe le mbola nisafidy le programmation nataontsika tato zany dia zay ny fanontaniana hoe apetraka aminareo lahy tsy haiko hoe izy no mamaly voalohany aminareo za angamba ny amaly voaloha maromaro ny studio efa tetitetezinay efa nandalovanay fa angamba ny anisan'ny studio tena nahafako anay ny Tinax Record satria amin'ny professionnel anazy amin'ny raitra dia raitra tokoa ny fitaovana dia anisan'ny studio tena anisan'ny nahafako anay ary anisan'ny tena mety ara-iasa aminay roalahy manomboka amin'izao fotoana izao mametraka fanontaniana indray aho zany ato amin'ny Olivary ny fanontaniana tetiko angamba dia tsotra fotsiny zany hoe inona moa zany no tena nandeha filatra anareo zany hoe andeha akaty amin'ny Tinax Record fa tsy nisafidy studio hafa ohatran'izany dia mba afaka azarina hoe zany fanontaniana zany ie izy zany efa hitanay ihany le izy efa mijerijerena ihany tamin'ny voalohany otranahoana le studio voalohany indrindra zany tonga dia milamina be malalaka be complet azo anaovana rehetrarehetra le izy ny ambiance aty koa agréable tsara calme tsara ny aty zany milamina be tsy misy hoe tabatabaka sy ny tariny fa milamina tsara nao afaka mipetrapetraka eny amin'ny jardin maka inspiraka rehetrarehetra dia zay matériel rehetrarehetra koa moa dia amin'le raitra daholo dia hita farany daholo zany hita ao amin'ny studio dia zay angamba mahafinaritra zay moa zany tapatapa tamin'izy roalahy teo dia makasitraka an'zareo ny mbola iara-iasa amin'ny Tinax Record hatramin'ny farany
dia ho anareo zay liana miara-iasa mitinaky sarikor dia aty alakamisy nambodratrimo a ny misy anay dia misy larana tarby ahafahanareo miantso izay tapakevitra ny iara-iasa ato amin'ny tinaky sarikor zay a dia veloma daholo bisous. Fusanao tinanambora fapatambiginao baborabora balawasinao ambarafonao fanaino tono sa tivakecheki tivoteke tivakecheke alira la kaifamafi anao komandeha famarinange tivakecheki tivoteke tivakecheke alira la kaifamafi anao komandeha famarinange tivakecheki Fusanao tinanambora